nanovana ny règlement compétition ho an'ny squad NA tamin'ity taona ity. Io zany dia araky ny fahitan'ny club ka nahitsina izy satria vite ohatra dia midina deuxième division zany na NNP ny club anankiray raha tamin'ny formule zay efa taona nandeha zay. Tamin'ireny dia nizaraina zone izy dia zay deux dernier ny classement amin'ny zone midina deuxième division zany hoe efatra isa-taona tamin'izay taloha zay. Zao kosa verina tamin'ny règlement taloha be indray zany isika zao dia ny ampitombony match. Zany hoe match plus ou moins totsika les retours izy. Nizaraina groupe anankiroa izy dia ny groupe A sy groupe B. Zay tany Mahajanga ny groupe A dia tany Antsirabe ny groupe B. Vita zay dia nanao ny naka point fotsiny zany tany amin'iny totsika première phase ny groupe iny naka point fotsiny tany. Dia nisy zany 1 jusqu'à 6 zany nivoaka avany. Amin'ny deuxième phase indray dia lasa poule indray izy satria lasa poule unique izy zany eo amin'ny total de points. Zany hoe vao mandeha premier journée ny deuxième phase dia mitambatra daholo amin'izay ny point tany amin'ny groupe phase de groupe miampy ny point ny deuxième phase dia manome classement 1 jusqu'à 12 tsika rehefa vita ny journée ny deuxième phase. Ny 1 jusqu'à 8 manao ny quart de finale dia ny telo ambiny zany hoe ny 12, 11, 10 midina NNB ary ny 9 kosa dia mbola mijanona NA fa tsy manao phase finale zany no tsy midina fa ny 8 premier zany manao quart de finale. Dia manarak'izay dia misy ny quart de finale, demi-finale ary finale dia zay champion amin'io no titré au champion Madagasikara amin'ity 2025 ity. Eo amin'ny deuxième phase zany dia manao match enina satria ny groupe A mifandona amin'ny groupe B. Raha maraboka tonga ny finale zany izy dia manao 9 match. Araka ny tapaka tao anatin'ny ataontsika hoe fivoriam-ben'ny NA dia eo amin'ny roa taona no ampiarina zany ity formule ity dia raha ohatra ka misy hanovana zany amin'ny 2027 dia eo indray manova hanatsarana foana ny formule de compétition ho an'ny NA.